Misaotra ny tompontsika ny amin'izany teny zany, misaotra misa ihany koa ny amin'ny famarinana ambarany tenin'Andriamanitra. Arak'ireny lazaina dia miverina amin'ny loharanontsika dia le teny tsy misy klema. Vanim-potoana iainantsika izao dia voasoratra hoe avy ny fotoana ozy izy izay tsy azakan'ny olona ny teny tsy misy klema, fa angidihidy sofina izy dia amorona mpampianatra ho azy izay ampianatra azy araka ny filany ka amily azy ireo tsy ho amin'ilay teny tsy misy klema intsony, izany hoe le azo fijaliana teo, fa lasa le filana ny mbola velombelomona. Inona le filana? Fitiavana n'izao tontolo izao, ny fitiavan-tena, ny fitiavana fahotana, ny firehareana, ny fizaozaona, nofo daholo zany. Zay rehetrarehetra zay nefa no mila ombony eo amin'ny azo fijaliana, mba ho fatiny amin'ny olona taloha isika fa hitsangana vaovao amin'ny olona vaovao. Dia ny ankamaroan'ny olona izay milaza azy ho kristianina, mpananadian'i Kristy, zanak'Andriamanitra, ao anatin'izay zanak'Andriamanitra zay izay milaza azy ho pastera, milaza azy ho mpaminany, apôtra, evangelistra sy ny anarana hafa zay tianao, révérence ny bisopy sy ny sisa mandany azo fijaliana. Alerzikan'izany izy ary tsy tian'izany toriana, satria mamono ny nofony zany, mamono ny firehareana zany, mamono ny fizaozaona zany, mamotika azy any anaty fasana zany, dia tsy tiany zany, tsy tiany zany. Dia zay le antsoin'i Paoly eo amin'ny Filipianina hoe fahavalon'ny azo fijaliana izy, tsy misaina afa-tsy ny eto tany, ny kibony no andriamanina, ny famenarany ny voninahiny. Nalahelo Paoly rehefa nitory an'izay teny izay, milatsaka ny ranomaso kosa izy ary mbola lazaiko ny ranomaso foana hatramin'izao, fa malahelo fa ety amin'ny tany izay hitoriako tsy misy olona mitovy hevitra amiko, fa samy mitady ny azy avokoa. Fahavalon'ny azo fijaliana. Dia i Paoly nandeha irery zany, tsy nisy ny arakaraka taminy mihitsy, satria Paoly tsy nasain'ny tompony fangaroaro tamin'izany olona izay milaza ny kibony no andriamaniny, ny famenarany voninahiny, misaina ny zavatry ny tany izy fa tsy ny any ambony. Tsy nalahirana amin'ny Paoly, tsy nahatonga ny Paoly hiova na izy rery ary nitory ny herin'ny azo fijaliana, fa zay mihitsy ny lazain'i Paoly, tsy nahita olona mitovy, tsy nahita olona mitovy firehana, tsy nahita olona mitory miaraka ilaza n'le azo fijaliana, fa samy mitady ny azy avokoa izy. Dia tsy niova tamin'izay Paoly, fa firifiry amin'izao fotoana no lasa mandao an'io azo fijaliana io, miala amin'io teny tsisy klema io, satria ny ankamaroany efa niodina ny ala, ary dia ny ala ihany koa izy, niodina ihany koa izy, tsy nandray an'le teny tsisy klema intsony, fa lasa ny kibony no andriamanina. Dia no ntory teny amin'izao fotoana eno ntory teny amin'izao fotoana, mba mandefasa kely radio, jereva kely tele, fa ny ankamaroany filazantsara toriana aminao, filazantsara ny kibo, zay ny kibo no andriamanina. Inona zany? Tsy miresaka zava-panahy zany, tsy miresaka fahamasinana zany, tsy miresaka tahotra n'Andriamanitra zany, tsy miresaka fibebahana, fa manodikodina
dia ambara fa Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra micomprendre, ary Andriamanitra tianao na dia ao anaty fijangajangana azy ianao. Ka na tsy miala ao ianao tsy maninona fa tiany ianao e. I pastera mitory ary moa anaty fijangajangana. I pastera mitory ary moa olona divorcé, remarié. Voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa ny olona divorcé, remarié dia mijangajanga. Ary zay manambady zay olona ny sobady dia mijangajanga. Firifiry nefa ny pastera. Lehilahy an'Andriamanitra, olona lazainao fa an'Andriamanitra. Fa rehefa jerenao ny fiainana rehefa miresaka izy, olona efa nisarabady izy ary nanambady olo-kafa indray. Tsy tokony hitory filazantsara zany olona zany, fa hipetraka mihitsy aloha dia andohalika andinika eo anatrehan'ny tompo. Fa fijangajangana zany. Ary tsy magaga raha ny eo am-piangonana rehetrarehetra divorcé, remarié. Ary tsy problème zany fa zay ny lamody. Halako ny fisaoram-bady ozy ny tenin'Andriamanitra. Halako ny fisaoram-bady. Tsy miovy ty tenin'Andriamanitra ty omaly sy an'io ary mandrakizay. Mandrakizay no nampiraisin'Andriamanitra ny olona. Natokana hiaraka ho mandrakizay. Fa rehefa misy zavatra tsy mifankahazo kely, misy zavatra tsy azoazo, misy zavatra tsy metimety, dia hisaraka. Maninona ny hisaraka? Satria vao kitikitika ilay nofonao, tsy mahay mandefitra ianao, tsy mahay mamindra fo ianao, tsy mahay mamela heloka ianao, te hiteny farany foana, te azo ny teny farany foana. Ny vahaolana anao dia ny azo fijaliana. Amin'izay fotoana izay ianao tsy hainao intsony mahazo ny teny farany, fa efa maty ianao. Olona efa maty zany tsy mila mahazo ny teny farany intsony. Vahaolana anao dia ny azo fijaliana. Amin'izay fotoana izay ianao tsy hay hamaly faty intsony. Ny vahaolana anao dia ny azo fijaliana. Amin'izay fotoana izay ianao tsy te hisaraka intsony. Satria mahay mamaly soa ny ratsy atao ianao. Na miliara tsy mahavidy an'izany hoe fandeferan'izany. Hianatra handefitra ianao ohatriny ny vola alohanao. Aloha vola ve? Tsy voaloha vola zany tsy hainao mandefitra. Raha tsy eo amin'ny école ny Jesosy ianao. Raha tsy eo amin'ny école ny azo fijaliana ianao. Tonga ao amin'ny école ny azo fijaliana ianao mandefitra ho azy ianao. Satria minombona teo, voalaza ao amin'ny Galatiana, zay rehetrarehetra any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny filany sy ny faniriany teo amin'ny azo fijaliana. Zay rehetrarehetra any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Mankalesa ty amiko raha rehetra miasa faritra izay mavesatra etana. Mankalesa ty ny filazantsara. Inona ny fanirianao? Inona ny zavatra ilain'ny nofinao? Inona ny filanao? Ay, zay ny filanao. Ndaonao ombony amin'ny azo fijaliana dia maty zay. Tsisy tsony. Ahoana? Raikisa. Zay ny filazantsara zay voalaza teo. Herin'ny azo fijaliana. Aroy Jesosy Kristy. Raha misy te hanaraka, aoka izy andany tenany. Tsy miteny izy aoka izy andany vadiny. Vadinao lavinao foana, vadinao tsy tianao foana, vadinao batibatianao mason'olona, vadinao ankalainao, vadinao aratsianao, vadinao amprafesinao, dia milaza ianao fa mahasositra anao ny vadinao. Ny vahaolana anao dia ny azo fijaliana, ahafahanao mandefitra, ahafahanao mity, ahafahanao mamela heloka. Aleluia! Zay ny filazantsara. Raha misy te hanaraka, aoka izy andany tenany. Ny tenako ny problème, fa tsy ny zokoko, na ny zandriko, na ny dadako, na ny mamako, na ny zay rehetrarehetra resahanao, na ny mpampiasa, na ny olona ampiasaiko. Tsisy problème daholo ireny, fa ianao ny problème. Mivavaka tsika. Tompo hovay hanina, tompo hivay ranona, tompo mba hivao itsy, tompo mba hivao ty. Fa izaho ahoana? Zaho tsy ao anatin'ilay vavaka mihitsy. Zaho zany nickel, zaho zany tsisy problème, fa zaho efa excellent, fa reo mila miova. Tsy zany ny filazantsara. Fony mbola zaza dia ny hevitra toy ny zaza,
ny saina tony zaza fa noho ny efa lehibe dia nariko ny fahazazana be dia be mbola zaza ara-panahy mangataka lava amin'ny tompo mitomany lava eo amin'ny tompo 20 taona fa mbola zaza ara-panahy 20 taona mbola zaza ara-panahy 40 taona fa mbola zaza ara-panahy inona le zaza ara-panahy egoista ego ny tiany foana ny ena foana dia rehefa anatona an Jesosy ny alatona an Jesosy rehefa anatona an Jesosy ake dia zay tiako hoe natoniko eo andeha anatona an Jesosy satria mila nyty mitady an'ity mitady an'izao mitady an'ry dia mandohalika aho eto ambavaka ianona iova ianona iova ianona iova ianona iova fa averiko ihany fa za mba ahoana aiza ho aiza ty fa rehefa mihaino tsara an Jesosy dia ozy Jesosy hoe tsisy hovaiko ireo nandray azy fa ianao miova ianao mila maty na iova ranona na tsy iova ranona na iova ny vadinao na tsy iova ny vadinao na iova ny zanakao na tsy iova ny zanakao na iova ny mpampiasanao na tsy iova ny mpampiasanao na iova ny olona ampiasainao na tsy iova ny olona ampiasainao ianao no mila miova ary mila ombony eo amin'ny azo fijaliana ianao amin'izay fotoana izay maty le olona masika tady fanafody ianao oana reny alalana an'ity za masika ity fa na miliara tsy voavidinao zany fanafody fanalana fahasiahana zany tady fanafody ianao ahoana reny mba hananako faharetan'ity fa na amina miliara no lohanao tsisy mivarotra faharetana aminao zany aparatoka angambany amidy aminao hoan'le aparatoka ao an-tsainao subconscient fivorimbe eto masina subconscient io no nampiasain'ny filopirenena natanjaka hatramin'izay io no nampiasain'ny miaramila io no nampiasain'ny homme d'affaires io no nampiasain'ny sportif matanjaka rehetra io no naomby azy io no natafavoaka azy le pouvoir du subconscient fa aizany azo fijaliana subconscient amparatoka ao zany dia ny fisainanao ny herinao tanjakao lazaoko aminao fa zao ny famarinana andevo ianao na midy ianao amin'ny fahotana ary andevo ny fahotana ny subconscient zany tsy hidiranao any an-danitra zany ny psychologie chrétienne zany tsy hidiranao any an-danitra zany ny resaka pensée positive zay ataon'ry Joyce Meyer zay ataon'ry Rick Warren zay ataon'ry Joel Osteen sy ny tariny samy hafa reny manohatra ny azo fijaliana reny falazaiko anao fandrika reny séduction fitaka tsaratsara fiteny tsaratsara lahateny manao atsika anakely mampidetendre anao mandokandoka anao tsara ianao manana pouvoir ianao manana puissance ianao manana hery ianao iza manabatibaty ianao ao iza manapepopepo anao ianao dia olona tsara ianao dia olona mendrika ianao dia olona 5 fa hovay amin'izay ny fisainanao dia tena manana ny mahizy ianao fa manana estime de soi fa tena tsara ianao ary fanaperana ianao zao ny voalaza ato za dia olona ratsy ary tsy misy zavatra tsara to amiko ka raha ny olona mitory ianao filazany tsara sy ny azo mitory ianao hoe tsara ianao mendrika ianao tena izy ianao fa tsy mitory ianao ny fibebahana tsy mitory ianao an Jesosy tsy mitory ianao ny herin'ny azo fijaliana dia ozy masainao andana mitsoka tongotra katoka fa poziny zany ny fandio raisiny tsy maleo ny fandoto ray tandroka mety marina izy eo amin'ny 20 isanjato 90 isanjato 5 amin'ny 90 isanjato 3 amin'ny 90 isanjato 7 amin'ny 90 isanjato fa vao misy 3 isanjato diso pozina fotsiny iny maty ianao zavatra kely fotsiny ny alatsaka ao anaty rano fisotronao pozina kely goto ray na goto 3 maty daholo
Zavatra kely fotsiny ny atao pozina, ny ambony nefa vary ray vilia tsara tarehibe, fa maty ianao raha mihinana an'iny. Zay koa ny ambaranao amin'izao fotoana eto Madagasikara sy eto Toamasina. Sakafo mafilotra, jeren'ny maso, fampaherezana. Izy kosa nge mampahery rehefa mihain'ny toroteniny. Izy kosa nge tena izay mivoaka avao mitsikitsiky sy faly daholo e. Fa nga izay mitsikitsiky sy faly rehetra dia miditra any an-danitra. Beta be nge mitsikitsiky sy faly, fa mitsikitsiky sy faly makany amin'ny fahaverezana e. Ety sy tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Fa malalaka sy migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka maro makany. Fotoana ny séduction zao, fotoana ny fitaka. Zay mampahery rehetra dia avy amin'i Jesosy. Marina mihitsy nge ny olombelona. Zay nge le fahotana e. Le fahotana, le teo amin'ny Saedena, rehefa nandeha ny resaka dia niteny Andriamanitra aman-tsainy Adama sy Eva hoe aza mihinana ny hazo voan'ny saha ianao fa amin'ny andro iray izay hinananao an'io dia ho faty tokoa ianao. Ny zavatra nisy dia zao, nihinana an'ilay hazo izy fa tsy maty izy, rara-batana. Fa maty izy rara-panahy satria tafasaraka tamin'Andriamanitra le fanahy zany. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra le fanahy dia naleo tena amin'izay izy amin'ny fahaizany sy ny fahalalany. Tsy maty izy rara-batana hitanao. Fa nampahery azy sy nampandeha azy sy nahavitany ny zavatra rehetra, ny fahagagana sy ny teknôlôjia rehetrarehetra amin'izao io dia fisarahana Andriamanitra fa le intelligence, le âme, corps, âme, esprit. Ny esprit tafasaraka amin'Andriamanitra, tsy ny esprit tsony no nitondra ny corps sy le âme, fa ny âme amin'izay no nanjaka dia ny fanahy tsy nitondra. Dia beta be nge mavita zavatra fa tsy amin'Andriamanitra e. Beta be nge manao zavatra mahagaga sy zavatra tsara fa tsy Andriamanitra ny ao ambadika e. Io fanaraha-masotsika rehetra, fanaraha-masotsika rehetrarehetra io amin'ny alalan'ny Facebook io. Facebook tsy isy farany. Fa ambadika io nge Illuminati e. Tafasaraka amin'Andriamanitra izy fa le fahefana nomen'Andriamanitra, le intelligence sy le mahizy azy mbola voatazony ary iny ny exploiteny. Dia beta be koa no mitory teny tafasaraka amin'Andriamanitra fa manana an'izay fahaizana mandahan-teny zay, manana fahaizana an'izay le mandokandoky zay, manana an'izay le fahaizana le manindraindra zay, dia tonga anao dia babo mihitsy, mitsiky mihitsy anao dia fahalerianao mijery azy. Fa tsy solution ho anao hidiranao fanjakan'ny lanitra le izy. Famporisihana anao, famporisihana filana sy ny nofinao. Dia verenako le teny teo, raha misy te hanaraka aoka izy andany tenany dia hitondra ny azy fizaliny tsy indray mandeha ihany fa isan'andro ka hanaraka. Na iza no tsy mitondra ny azy fizaliny dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Ny mpianatra Jesosy Kristy dia ny olona mitondra ny azy fijaliana isan'andro. Io azy fijaliana io manombo ny nofo sy ny faniriana ambanin'ny filana. Io azy fijaliana io mamotika ny maha-olombelona anao zay nandova-ota. Io azy fijaliana io instrument de torture. Ny solution amin'Andriamanitra zany aminao dia enao maty tsisy hevitra. Andriamanitra tsy te hanao bricolazy ny amin'ny zavatra taloha, fa ny Andriamanitra raha vahany mihitsy iny hananganana zavatra vaovao. Dia le fananganana zavatra vaovao maty daholo ny teo aloha. Zay mahatonga an'ilay voalaza teo hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, zay ihany, Kristy ihany. Fa tsy hoe raha misy olona ao amin'ny tokom-pivavahana zatsy na zaroa. Misy olona anatin'ny herintaona efa niova tokom-pivavahana fo fanodiminy. Matoa izy niova tao, tsy niova mihitsy izy zay satria tsy mitondra fanovana ny tokom-pivavahana raha vao tsy mitory ny filazantsara an Jesosy sy ny herin'ny azy fizaliana. Dia niodina izy, zay natonga lehiray nitady nikaroka tsy nisy. Fa Kristy ihany. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olombavao izy, lasa ny zavatra taloha. Dia dinio ny tenako, aoka andiny tena
dia dinoy ny tenanao aoka ianao andiny tena hoe sao dia mba za tokoa raha ny tokony hiova fa tsy mivadiko ny tokony hiova, sao dia mba za tokoa ny tokony hiova fa tsy ny tontolo manodidina ny tokony hiova. Velao tsy hiova zay tsy hiova, velao hijanona eo zay mijanona eo, fa ianao meteza hiova ao amin'i Jesosy. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao ombona amin'ny hazo fijaliana, tsy ho tia tena intsony. Tsy nenao foana, nenao foana, nenao foana. Toriteny torinanao amin'izao dia mandranitra an'izay fitiavan-teny zay, mandranitra an'izay égoïsme zay, mandranitra an'izay hoe ana. Fa rehefa ao amin'i Jesosy, izay rehetrarehetra velona hozy tsy velona ho an'ny tena intsony, fa velona ho amin'ny maty izay namonjy azy, ary velona hevitra ny hafa aloha, izay vao hevitra ny tena. Izay mahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra hoe ny teniny amin'ny hazo fijaliana, fahadalàna amin'izay ho very. Ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalàna amin'izay ho very. Fahadalàna zany amin'izay olona mandaha azy, rehefa mandaha izy nefa dia ho very. Fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana, ery ho fambonjena an'izay mino. Misokatra eo amin'ny lohanao ny Baiboly, mandeha eo ny lohanao ny tenin'Andriamanitra, toriana aminao ny lakroa, ny hery ny hazo fijaliana, anjaranao no mifidy anaraka an'izay ve sa tsy. Tery ety lalana makany fiainana, vitsy mahita azy. Lazaiko anao fa raha ohatra zao mesazy natao, tongava fa tsy mbadika ny tantaram-piainanao, tongava fa zay irina ho azonao dia homenanao, tongava fa ilamina ny ara-bolanao, ilamina ny tokantranonao, tongava fa tena hompanefoefo ianao. Dia sady nasiana sary teo, sady nasiana sarina vola teo, nasiana sarina fiara teo, nasiana sarina trano teo, dia nasiana sarina manao kostara sy kravaty sy lobaka sy kiraro, dia napetaka teny amin'ny fisteny, fa lazaiko anao fa feno io trano io. Satria mandranitra an'ilay filana, mandranitra an'ilay nofo, mandranitra an'ilay faniriana, dia feno io trano io. Fa hoy Jesosy hoe raha hitory anà ianao areo ry tantely sy ry misa sy ny naman'ireo, tsisy sary apotrapotra anareo zany eo. Raha hitory anà nareo, tsisy anarana apotra anareo zany eny amin'ny afisy. Raha hitory anà nareo, tsisy resaka vola sy fananana sy arena. Fa raha hitory anà nareo, ny hazo fijaliana zahaina. Ny hazo fijaliana ny idiran'olona ny fanjakan'ny lanitra. Voalaza teo, tsy mirakla mavonjy. Halleloja. Le boka nanatona an' Jesosy folo zay. Rehefa nanatona an' Jesosy reo nkikika mihitsy hoe vojeo zay diovy zay. Dia hoy Jesosy hoe ndana miseho ampisorona. Dia ataovy zay fombafomba rehetra araka ny lalàn'i Mosesy. Nandeha teny am-pandehanana izy, nadio izy teny an-dalana. Fa firy ihany no miverina ny nanaja nankalaza an'Andriamanitra? Ray tamin'ny sivy no nalala nankalaza an'Andriamanitra. Fa izy rehetrarehetra nefa voadio an'izy, voadio an' Jesosy. Mety hoe mivaha zany ny olana, mety hoe azo zany zay ilaina, mety hoe mahita mirakla be zany. Zao tsy ny mirakla ny idirana fanjakan'ny lanitra, fa ray ihany tamina hazo fitahiana no hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ny sivy fitahiana ny azony, fa ny lanitra tsy azony. Dia be da be ny mahazo fitahiana, mahazo fanambinana, mahazo zao fipoahana rehetra zao, fa tsy fantatry ny ao an-danitra izy, satria izy fa valony hazo fijaliana, ny kibony Andriamanina, tsy misaina fa tsy ny ao an-tsaina izy, sy ny faniriana izy. Alleloja. Ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa nampitombony Jesosy ary namoky olona tsy omby 5,000, fa tsy ny olona 5,000 niditra tany an-danitra, fa taiza daholo ireny rehefa maty Jesosy. Taiza daholo ireny rehefa maty Jesosy. Firy sisa ny teo amin'ny hazo fijaliana teo? Maria, rahavavy Maria,
Jauna, Petera rantsoka, teny lavidavitra teny fotsiny. Telo sisa antaraiky teo. Raha tena toriana aminao io herin'ny azo fijaliana io, any amin'ny trano fivavahana rehetra lehanao any, vitsy sisa no mijanona eo. Vitsy sisa no mijanona eo fa lazaiko anao. Satria tsy zakany nofony zany, tsy zakany tenany zany, tsy zakan'le filany zany. Dia ozy izy hoe veloma eo anao fa lao za andeha. Dia izay nefa tsy hanovan'izay mesazy nomeny Jesosy anay mihitsy izay. Satria io no azonay antoka fa hidirana fanjakany lanitra. Fa ny ambon'izay séduction, fitaka ny ambon'izay. Iza ny mpanompo mahatoky izay mameny anjara anina sahaza amin'ny fotoanany. Sambatra zany olo zany raha hita mpanompo miambina. Fa raha miteny izy hoe maharitra ela ny tompoko, dia lasa izy fa misotro miaraka amin'ny namany, mamo dia mikapoka sy mamono ho avy tampoka ny tompon'izany olo zany ary hamaly azy arak'izay nataony. Iza ny olona mahatoky hitory ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ato Tomasina. Iza ny olona mahatoky sa hanohatra ary sa hijoro na izy rery ary hiteny fa ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ihany no lalana. Ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ihany no anekena azy hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Fa zay resaka subconscient, zay resaka pensée positive, zay resaka évangile de prospérité, évangile démoniaque, satanique, tsy miditra amin'ny fanjakany lanitra. Fa mamitaka olona satria ny filana no ragnitina. Ny tena no rerehavana, ny tena no jerena. Ambarako ihany ny tiana ho hita dia Jesosy. Zao arana efa farak'izay farak'izay tena kely tsy te ho hita akory zay, tsy te ho fantatra akory zay, tsy te ho re akory zay. Saingy mila toriana ny filazantsara dia hita arak'izay farafakely ny hita zahay. Fa tiana mihitsy hoe tsy izay no hibahany, tsy izay no hita, tsy izay no re, fa Jesosy ihany. Raha hitory ianao tsy hiteny mihitsy ianao hoe tantely Ratsimba na imisa na tsy fantatra tsy lazan'izany ianao, tonga dia Jesosy direct anotorianao. Jesosy direct anotorianao sy ny herin'ny azo fijaliana. Fa zay tsy hanao voizana sy publicité sy resaka tamtam metoka hoe ampalazany tantely Ratsimba na ampalazany misy eto Tomasina. Tsia, ny ampalazany Jesosy ny mamaky anay. Ny ametrahana an Jesosy tsara fototra eto amin'ny faritry Tomasina ary ny atonga mpianatra mafiorina eto ny mamaky anay. Fa tsy ilaza anay mihitsy zay, tsy ilaza tokom-pivavahana zay, tsy ilaza olona zay, fa reny rehetrarehetra reny tsisy maty teo amin'ny azo fijaliana. Fa ny maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy ny anarany. Zay ny tiana indraindraina, zay ny tiana inkalazaina, zay ny tiana ideraina. Ary zay ihany no afaka anafaka anao amin'ny fahatezeranao avy, afaka anafaka anao amin'ny fitsaran'Andriamanitra, afaka anafaka anao amin'ny fahotana, afaka ampiditra anao maimaimpona ao amin'ny fanjakany lanitra. Jesosy Kristy ny anarany. Tsy misy afa-tsy zay. Dia tonga dia efa mipetraka ny safidy amin'izao fotoana. Aloha tonga dia mazava ohatr'izay. Tsy izay ifangaroaro eo. Zay ifangaroaro eo. Fa valon'ny azo fijaliana. Rehefa mandany herin'ny azo fijaliana ianao, raha milaza kristianina miara-mitondra tenin'Andriamanitra, kanefa mandany zay tsy afaka miaraka tsika. Raha mbola resaka reniny tany sy ny vola mankarena, ny voiziny, tsy afaka miaraka tsika. Zava-masina io, zava-panahy io tsy azo lalaofina. Sao dia hoe matikena maso, sao dia hoe menamenatra, sao dia hoe tsy dia misy olona. Aleo tsisy olona fa miditra ny fanjakany lanitra. Toy izay olona be da be nefa mankany amin'ny fahaveresana. Aleloia. Ny herin'ny azo fijaliana nanombona ny nofoko, faniriko sy ny filako. Ary rehefa maty aho dia niara-natsangana tamin'i Jesosy. Niara-natsangana tamin'i Jesosy. Dia gaga ny olona. Fa aiza ilay olona nasika be taloha? Efa maty iny. Aiza ilay olona kizitina be taloha? Efa maty iny. Aiza ilay olona tia tena be taloha? Efa maty iny. Inona no nafaty an'iny? Hiditra am-piangonana foana iny dia maty. Inona nafaty an'iny? Nazotana anao rakitra iny dia maty. Inona nafaty an'iny? Nazotana anao fafolo-karena iny dia maty.
na rakitra na fafolo-karena na fidirana antrano fivavahana raha vo tsy mandray an' Jesosy sy ny herin'ny azo fijaliana tsy ho maty zany ianao. Toetranao foana ny toetranao, ny toe-ponao foana ny toe-ponao, ny fisainanao foana ny fisainanao, ny fiteninao foana no fiteninao. Fa raha te olom-baovao ianao, tsisy resaka madibadika palitao, ohatran'ny mpanao politika, betika mavo, betika orange, betika mangamanga. Satria mbola ao ilay faniriana sy ny filana. Fa nen Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana. Halleloja. Dia izay ilay antsoina hoe fiangonan'i Jesosy. Ny atao hoe fiangonan'i Jesosy Kristy, eklésia, eklésia, nivoakan'ny, hors de, ivelan'ny. Zay ny atao hoe eklésia, zay ny atao hoe fiangonana. Maninona ny hoe eklésia, maninona hoe nivoakan'ny. Satria nivoaka ny fahotana, nivoaka n'izao tontolo izao, nivoaka ny filazantsara tsy izy, nivoaka tao amin'izay rehetra rafidrafitra sy fombafomba, nivoaka tao amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana, nivoaka tao Sodoma sy Gomora ho any aneria atendrombohitra, nivoaka tao amin'ny maizina ho ao amin'ny mazava, nivoaka tao amin'ny fahotana ho ao amin'ny fahadiovana. Lalana tamin'izay ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Dia teraka ny fiangonana, dia zasy ianao ny fiangonana. Eklésia, hors de. Zao ny zavatra nisy rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Adama, tsy tsara raha irery raha lehilahy, fa namboarako vady sahaza azy izy. Dia rehefa nanamboatra an'ilay vady sahaza azy izy dia nataony sondritory raha lehilahy. Dia rehefa nataony sondritory raha lehilahy dia maizina tanteraka ny teo. Rehefa maizina tanteraka ny teo, Andriamanitra amin'izay nanao ny opération, naka an'ilay taolatehezana, dia nanisy nofo tamin'iny taolatehezana iny, dia namoaka an'ilay Isa, ilay vehivavy, ho vady, ho fofombady, ho vady, ho naman'ilay raha lehilahy. Fa ny ankoatr'izay tsy miditra any. Zay ilay izy. Pasteur anao ve amoureux an' Jesosy? Ny olona mitory teny aminao ve amoureux an' Jesosy? Ny olona mizara tenin'Andriamanitra aminao ve amoureux an' Jesosy? Mialatsiny milaza fa ny ankamaroany dia amoureux amin'ny matériel. Ny ankamaroany misy obsédé amin'ny resaka grandeur mihitsy. Ary misy tena efa mipika mihitsy le fisainana, fa isaky mihetsika dia vola, isaky mihetsika dia falebiazana, isaky mihetsika dia fampiroboroboana, isaky mihetsika dia goavana foana. Jauna dia nahafinaritra be ny lazainy Jauna. Izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miena. Za tsy maintsy miena. Nefa raha ny Jauna angeny tapahan-doha, satria Jauna nijoro tamin'ny fahamarinana, tsy niena akory ary izy fa maty mihitsy. Satria nanda ny fijangajangaana izay nataon'i Herôdy izy. Tamin'ny nakany Herôdy ny vadiny rahalahy ka nanambadiny azy, tsy mety io izy Jauna. Dia nampidirina tranomaizina izy. Fa noho nampidirina tranomaizina izy, Herôdy anefa natahotra ny Jauna ihany. Fa noho ny fitiavana vehivavy, noho ny matikena maso, dia lasa niresadresaka tamin'ny zanak'ilay olona nalainy vady hoe inona mba tianao, fa omeko anao izay tianao na natsasaky ny fanjakana ary. Tratra teo amin'izay ny lohan'ny Jauna nomena. Amin'ny mampanjaka azy tsy sanan-dany teny izy dia nanaiky. Olona mitory ny fahamarinana ny tapahana ny tendany. Dia marina ny tenin'ny Jauna hoe izy tsy maintsy mitombo, iza tsy maintsy miena. Efa vita nefa misy eo an'i Jauna. Izao no feo izy miantso any an'hevitra, amboariny lalan'i Jehova. Izao ilay feo mikikika any an'hevitra, amboariny lalan'i Jehova. Tsy zany Mesia, tsy zany izy, fa mbola avy ao arinako izy. Ary zany any amany fehekapany ara tsy mendrika ao anahy. Satria masina loatra zany Jesosy zany.
satria mendrika sy tsara ny mihitsy zany Jesosy zany. dia zany ny filazantsara toriana aminao. Mino aho fa voarainao zay afatra zay, ianao zay mangetaeta marina dia hizara sy hitory an'izany ihany ianao. Ianao zay mety hoe mihainohaino ka hoe ny ran'olona dia ho fantatrao fa zay le fahamarinana ambaranao any. Fa eto tsy maintsy ambara zay marina e, eto tsy maintsy lazaina zay marina e. Jesosy sy ny azo fijaliana. Tsy manana fahavalo tsika anaray azy, fa tiako daholo ny an'olona rehetra. Ary noho ny fitiavako azy nitoriako ny fahamarinana, satria hoy ny voasoratra, ny fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Ny fitiavana dia mandeha amin'ny mazava ary milaza ny marina. Fa olona efa hitako miazakazaka ary amin'ny fahaverezana ariva e, dia mbola teneniko any hoe tahiny tompo rahalahy, mandresy ianao rahalahy, ambinina ianao rahalahy, mahomby ianao rahalahy, nefa mandroso pahalak'iray izy dia efa any amin'ny tevana. Ahoana ny anadinany tompo ary efa tonga eo amin'ny seza fiandrianana? Manino in'olona iny lazainao hoe tahiny tompo? Manino in'olona iny lazainao hoe ambinina? Manino in'olona iny lazainao hoe mahomby? Fa tsy nilazainao azy ny fahotany, tsy nilazainao azy ny kolikoly ataony, tsy nilazainao azy ny fijangajangana zay ataony, tsy nilazainao azy ny risorisy zay ataony, tsy nilazainao azy izy tsy mamela heliko io ka tsy ho avelan'ny tompo ny elony, tsy nilazainao azy ny fitiavan-tena, tsy nilazainao azy fa ny solution ny vahaolanao anazy dia ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Maninona ny tsy nambaranao zany? Fa ny lambolambonao sy ny tambatambazonao sy nampaherezanao teo izy dia nalainao ny volany. Zay nge le zavatra misy eto e. Business le fivavahana, angorombola fotsiny rehefa hanao fivoriana, io ilay nitsangana tamin'ny maty, io ilay tena jiro io ohatr'izay. Nisy fahafatesana tao fa tsy maty hatramin'ny farany fa mitsangana fiainam-baovao amin'i Jesosy. Halleloia. Dia toizako ilay fahafatesan'ny fiangonana teo, maty maizina mihitsy Adama, zay le farany teo dia maizina mihitsy sika. Rehefa maizina teo amin'ny tontolo nisainy Adama, nataon'Andriamanitra amin'izay ny opération, dia nalainy le taola tehezana, dia iny nasiany nofo, dia iny nomeny aina, dia ity le vady sahaza ho an'ny ralehilahy izy. Dia ny zavatra hita amin'izay taty amin'ny taona maro taty aoriana, rehefa voaomby teo amin'ny azo fijaliany Jesosy, maizina koa ny tany aman-danitra, ny trobarana lefina ny teo amin'ny fony latsaka ny rà, maizina ny teo, fa tsy nijanona maizina foana ny teo, fa avy eo nisy ny mazava. Ary lazaiko maly tritra ny voaly nampisaraka ny hevitra masina sy amin'ny hevitra masina indrindra, dia mamaky amin'izay anao ny asan'ny apôstôly toko faharoa, latsaka ny fanamasina teraka ny fiangonana. Zay le fiangonana zay, dia iny le fofombadiny Jesosy iny. Ianao zay, ianao zay. Raha teneniko fotsiny ianao hoe maty a, mampalahelo, fa te hiteny ianao hoe maty a fa mitsangana amin'ny maty, mitsangana amin'ny maty amin'ny fiainam-baovao. Zay ny filazantsara, mitsangana amin'ny maty amin'ny fiainam-baovao. Ny zavatra tianao taloha tsy ho tianao intsony ny fahotana. Ny zavatra mahamatymaty anao taloha nefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra tsy ho mahamatymaty anao intsony. Ny zavatra ny fikirinao taloha nefa tsy tian'Andriamanitra tsy ho fikirinao intsony, satria efa niova le natioranao. Lasa egliza, eklésia, nivoaka amin'izao tontolo izao, nivoaka amin'ny fahotana, nivoaka tany Egipta, veloma daholo izay any Egipta rehetra any, ny tongolo, ny rano sy ny sisa sy ny sisa, nivoaka tao Sodoma sy Gomora, veloma daholo izay ao Sodoma sy Gomora, efa nivoaka izay. Nivoaka tao amin'izao tontolo izao, nivoaka tao amin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba, nivoaka tao amin'ny resaka tsy fahamarinana rehetra, efa olom-baovao izay eo amin'i Jesosy. Halleloia. Dia teraka le fiangonan'i Jesosy, dia io le antsoina hoe fofombadin'i Jesosy, dia io le ho alain'i Jesosy rehefa tonga izy eny amin'ny rahony lanitra. Ny fofombady ihany miakatra, mo fofombadiny ve ah? Nanaiky nombona tamin'ny azo fijaliana ve ah? Vakio ny Romanina toko fahenina rehefa any an-trano ianao, fa manambara ny herin'ny azo fijaliana io. Niarana levony ianao a tamin'ny tenanao taloha, rehefa nombona teo amin'ny azo fijaliana, dia niarana tsangana ianao amin'ny fiainam-baovao.
dia vakeo ny efesianina toko faharoa ianareo zay mbola maty noho ny fahadisoanareo no velominy indray ary niarana tsanga dia niaranapetra ny any an-danitra zay le mirakla napetra ny any an-danitra zay mipilasiko rehefa amin' Jesosy aho ary manana ny fanamasina zany fiangonana zany tamin'ny alalan'ny azo fijaliana no nahatonga ny fiangonana ho teraka dia izay ko itsika sirairay avy raha te ho teraka avy any ambony ianao ho amin'ny fanjakany lanitra dia ny azo fijaliany Jesosy Kristy ity a Jesosy manaiky ny fanapahanao manaiky ny fanjakanao ary misaotra fa efa vitanao taona maro lasa ny famonjena fa miditra amin'ny famonjena efa niara-nombona taminao a niara-nalevina ary niara-natsangana zavatra efa vita daholo zany fa raisiko amin'ny finoana fiangonana malala an' Jesosy zaho sy ianao rehefa nanolo tena ho an' Jesosy misy miteny hoe 50 taona ny fiangonana 3 taona ny fiangonana 15 taona ny fiangonana ny fiangonana zao efa 80 sy 20 taona latsaka kely angamba raha tao satria tamin'ny andro nahafatezan'i Jesosy nitsangana tamaty tamin'ny latsahan'ny afo tao amin'ny mpianatra ny fanamasina teraka teo ny fiangonana iny le fiangonana trambo zao iny ary io tsisy anarana io iny le fiangonana iny dia zay ilay Jesosy Kristy manjaka ao aminao fofombadinao ho tia anao ary ianao ho tia azy fofombadiny antsona ny fiangonana saro-piarony aminareo amozy izy Paoly fa nataoko fofombadiny lehilahy iray nareo ho vehivavy virjiny fofombadiny lehilahy iray endriky Jesosy Kristy sy ny fiangonana zany tsika zany dia fofombadiny Jesosy Kristy fofombadiny Jesosy Kristy ho ampakariny rehefa ho avy izy eny amin'ny raony lanitra aneno ny trompetra rehefa maneno ny trompetra hitsangana maty zay maty ao amin'ny tompo ary tsika zay mbola velon'ireo hovainy indray mpimaso dia hiaritsena ny tompo eny amin'ny raony lanitritsika dia hiaraka amintsika any anao fety izay le fampakaram-batiny zanak'ondry izay le fampakarana antsika miandry an'izay tsika io zany hoe ianao fiangonan'i Jesosy Kristy tompo saro-piarony aminao izy zay mikitikitika aminao zay mikitikitika anao mahita raharaha aminy tereto fotsiny ny fofombadinao na ny vadinao sarotiny ianao amin'io satria nampandreketan'ny tompo anao io satria anao io ary tianao io ohatr'izay ny fifandraisanao amin'ny Jesosy a sarotiny aminao Jesosy a tianao Jesosy a mieritreritra anao Jesosy a tara taminao dia nanaiko ny fatony ianao mba ho vovonjy ianao ve mba tara amin'i Jesosy mba babin'i Jesosy ve ianao mba tena tian'i Jesosy ve ianao fa fifandraisana amin'i Jesosy any an-danitra io a zay lazaiko zay amoureux tongany olona tian'i Jesosy ny tongany olona makahala fahotana ny tongany olona makahala zao tontolo zao ny tongany olona makahala zay tsy tian'i Jesosy ny tongany olona tian'i Jesosy ny tongany miracle koa zany rehefa milatsaka aminao ny fanamasina miova ianao lasa tian'i Jesosy ianao lasa tian'i Jesosy ianao noho zany tiako amana amintsika tsirairay avy eo sarobiny eo anatrehan'ny tompo ianao malalany ianao malalo io masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako fitiavana mandrak'izay ny tiavako ianao izany nampaharetako fa mirapo aminao Isaia 4:5 ny tsy tombo fofombadinao dia te hiverina foana amin'ilay fampianarany diso rehetrarehetra mamotika sy mandravatsika hoe mandrova an'Andriamanitra ianao fa tsy mamefa folo carré
mangalatra amin'Andriamanitra ianao fa tsy mameny anazy. Takina ny vola, takina ny rakitra, takina zao rehetrarehetra zao. Ary raha tsy mameny dia voalaza fa hisy loza joanao, tsy vany olanao. Raha tsy mameny dia voalaza fa zay no mampahatra anao, izay no mampahory anao, izay no mahatonga anao tsy tafavoaka. Raha tsy mameny dia rahonana, raha tsy mameny dia tsy tiana. Fa zao ny alina lazaiko anao, hatramin'ny hain'i Jesosy na fono anao. Inona mola tadiavin'i Jesosy aminao? Ny fonao no angatahany voalohany indrindra, ny tenanao. Romana 12:12 ko amin'izany mangataka aminareo noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Ny tenanao no atolory an' Jesosy, ny tenanao no atolory an' Jesosy. Aza manaiky ampitahorin'olona zany tsony ianao, aza manaiky andevozin'olona zany tsony ianao, aza manaiky ambakain'olona zany tsony ianao. Hoe za nge manana pouvoir e, za nge manana pouvoir mampibloquer zay rehetrarehetra ataonao e, za nge manana pouvoir tena manidy zay rehetrarehetra ataonao e, za nge manana pouvoir tsy hatafavoaka anao e. Fa zao nolazaiko anao rehefa nanangana fiangonana Jesosy ao Matthieu 22 dia nilaza tamin'ny Petera izy hoe ianao ny vatolampy, eo ambony ty vatolampy ty nanorenako ny fiangonana, ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Ianao zany ny vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy anao, ka zay mpaminany santoka kely ery ve no atahoranao, zay rehetrarehetra manindrinindry sy teny ratsy anao ery ve no atahoranao. Ny vavahadin'ny fiainatsita raha tsy haresy anao. Mahery zany fiangonana Jesosy zany. Zay le fiangonana tsy mirefarefa amin'ny tany, fiangonana tsy andevo ny fahotana, fiangonana tsy andevo ny zao tontolo zao, fiangonana tsy andevo ny fitiavam-bola sy ny arena, fa fiangonana tian'i Jesosy ary tia ny ondro ny vonjena, désintéressé. Fiangonana voalaza ao anatin'ny ao anatin'ny epistily, ao anatin'ny apokalypsy, Jesosy dia niteny hoe izao no alpha sy omega, izao no fiandohana sy fiafarana, izao no mitana ny fanalahidiny, ny fahafatesana sy ny fiainantsita. Efa maty efa velona indray, mitana ny fanalahidiny, ny fahafatesana sy ny fiainantsita Jesosy Kristy. Ary hoy Jesosy Kristy mahatsy amin'ny Petera, omeko anao ny fanalahidiny lanitra, na inona vahanao etỳ an-tany vahana eny an-danitra, na inona fehezanao etỳ an-tany fehezana any an-danitra. Ianao le Petera, satria voasoratra hoe ianareo dia vato velona, ianareo koa dia atsangana vato velona. Ianao zany le vato manana ny fahefana ianao, fahefana anitsaka maingoka, anitsaka ny menarana, fahefana moka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, fahefana metra tanana marary dia ho sitrany ireny. Rehefa fiangonan'i Jesosy Kristy ianao, rehefa maty ianao teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty ianao, manana ny hery ianao sy ny fahefana ianao, androaka ny asan'ny maizina ary anohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Aza matahotra reo ondry vitsy fefa sitrak'Andriamanitra nanome anareo ny fanjakana. Indro zao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao. Fiangonana masina, fiangonana be voninahitra, fiangonana tsisy petipetana, tsisy fiketronana, tsisy endrika ny fivahovana, fa fiangonana tsy manatsiny, satria efa nidiovin'i Jesosy tamin'ny rany, satria efa nomeny Jesosy ny fanahiny, dia afaka amin'ny fanandevozan'ny ota, afaka amin'ny fanandevozan'ny olombelona, fa manana fiainana ao anaty. Noho Jesosy manjaka ao am-ponao, noho Jesosy velona ao anatinao, dia me mandroso ianao ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, me mandroso ianao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy, tsisy marombaka zay eo am-pelatana koa Jesosy, eo am-pelatana ny tompony mombanao rehetrarehetra. Ary izy no mampandresy ianao, manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalany izy ilay tianao. Halleloja. Velon'i Jesosy, velona mandrakizay izy, tianao izy, tiavo izy, ampetrao aminy mombanao rehetra, avelao izy anjaka anapaka amin'ny fiainanao ray manontolo. Ataovy sérieux amin'izay le manaraka an' Jesosy, ataovy sérieux le manaraka an' Jesosy. Aza manao mélange, betika atsy amin'ny fivavahana atsy, betika atsy, ataonao mélange le izy,
raha mitaditady fampiaresana kely dia ato, raha mitaditady resaka mahazo vola kely dia ato, raha mitaditady masitsika kely famasinana dia ato, dia afangaroaronao eo mélange. Sady katolika ianao, ny protestant ianao, ny luteranina ianao, ny evangelika ianao, sy ny tsitako hidirikidiranao daholo, fa ianao tsy mijoro am'le hoe heriny azo fijaliana masina ho an Jesosy, izao ny fiangonan'i Jesosy, izao no alainy rehefa ho avy izy eny amin'ny fanjakana eny amin'ny raha lanitra, ary araka itsena azy eny amin'ny raha lanitra. Entohany momba, karakarainy momba, fofombady zany a, karakarainy zany. Fofombady zany a, zany indray ny omena izay ilany zany. Fofombady zany a, arovany zany. Fofombady zany a, tatahiny zany. Dia eritrereto ianao fofombadin'i Jesosy, ho akariny ianao. Izy no manome izay ilainao, izy no hitarika anao, izy no manome fiainanao anao, ary tsisy ahoanao, tsisy ahianao intsony. Anafiery ianao ny tompo. Fa zany teny zany a, inoko zato isan-jato sy andalomainy zany. Fa izy fanampahan-kevitra entitra ho raisinao, dia ilaza ianao hoe anara-dian'i Jesosy zato isan-jato a. Anafaka amin'ny fahotany Jesosy. Ndao mba ataontsika le raha hoe fanoloran-tena. Avoza ny fanoloran-tenanao ho an'i Jesosy. Atoloro ny tenanao ho an'i Jesosy. Équipé anao Jesosy. Melombelona anao izy. Ary ho lasa ny zavatra taloha. Isaina ny zavatra any ambony ianao. Isaina ny fiainana any an-danitra ianao. Ary ny eto tany dia tohany ny momba anao rehetra. Halleluja. Velona ny tompo, velona ny Andriamanitra, velona Jesosy Kristy io, mahery io falazaiko anao, tsy laitro io Jesosy Kristy io, tompony tompo io, mpanjakany mpanjaka io, tia io, nanavitra io, namelany heloko io, nanasitrana anay io, nanangana io, nidélivre ahy io, manome fiainana sy fifaliana ho anay io, manome fitiavana anay io. Ary ho anao koa zay, raha mbola tsy tsapanao. Rehefa tsapanao zay, dia deraina ny tompo, ho aza ny voninahitra. Fa hitantana anao isan'andro izy, ame teny anao isan'andro izy, ame ny fanahanao anao izy, anome vatsy-panahy anao izy, amelombelona anao izy, ary ho tafajoro anao aminy. Arovany ianao, tehiriziny ianao mandrakizay, fa tsisy marobaka izay am-pelantanany. Ny fazaza teny aho nandany tanora, teny aho nankamamity fiainanao, ny falisy ny hilalao, ny anaranao riraiko no tsimba fiantsoko, anio aho te hanandranany aho rakaminao. Maneke an Jesosy ianao, maneke an Jesosy, atoloro azy ny fonao, avotsory eo aminy ny mombamombanao rehetra, maneke ho tapahana ray mantolo ny fiainanao, anompo ny resaka rehetrarehetra tsy ankasitrahany tompo eo amin'ny azo fijaliana, anaiky ho faty eo amin'ny azo fijaliana, ary anana ny fiainam-baovao miara-mitsangana amin'i Jesosy. Vizanao ny andrandra vintana, vizanao ny tady izany hareny, vizanao ny andrandra famonjeny, fa zava-pona ihany ny erim-pokolany, izay zao nananteny
ianao no fifaliko intiao ianao no fanovozana ny soa fitiavanao tsy manam-paharo sambatra izay mahita life tsy mety ritra harovinao ny jiko ao aminao mandrakizay Jesosy Kristy